Andro fahaenina amin'ny 20 andro ankalazantsika ny fetin'ny reny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavitsika. Ampaherezako sy joroako vavolombelona aminao fa ny nahareny ahy dia tena nanafahan'ilay zanak'Andriamanitra ahy tao amin'ny fangejany tokantrano. Na ny tokantranon'ny ray aman-dreniko io na ny tokantrano izay nisy ahy. Raha tadidinao omaly dia niteny aho hoe mafy tamiko ny anaiko hoe amela ny zanako voateraka any Madagasikara satria andeha hamaly ny antson'Andriamanitra hanohy fianarana teolojia any Norvezy fa ny nanome hery ahy mbola tsy tena ilay finonan'ilay zanak'Andriamanitra 100% fa ny tena ninoko voalohany hikarakaran-janako dia ny raiko niteraka. Raha tadidinao tany amin'ny andro faharoa ny tantara hoe tsy nampoizinay mivady ny nahabevokana fa efa nalefa ny dossier amin'iny volana iny mihitsy no mahita hoe tsy tonga ny fadim-bolana kay bevoka dia tany Majunga moa izay tamin'iny araka nankalaza ny taom-baovao tamin'ny ray aman-dreniko dia niara-nidinika tamin'ny ray aman-dreniko izay mivady tamin'io hoe atao ahoana ity satria dadanay moa isan'ny tena hoe izy mpanabe tanora, izy no akako conseil tamin'ny fiainako ray manontolo dia rehefa nanambady moa izany rain-janako efa tsy teo intsony ny rainy dia lasa rainay roa izy no isan'ny fakany ahevitra dia niresaka tamin'izy mivady izay mivady hoe nalefa ny demande nefa izay tia bevoka atao ahoana ny zazakely. Dia mamanay moa ny tena dadanay fantatry ny olona hoe mpiresaka be rehefa nivelany mpiasa ny radio izy no ny andraikitra n'ilay fandaharana zava-manahirany tanora ny inspiré amin'ity zava-manahirany vehivavy ity fa rehefa ao an-tranonay dadanay tena mamanay ny tompon'ny micro. Mangina eo fotsiny izy dia mihaino eo fotsiny fa rehefa tena mivoana tanteraka ilay resaka dia efa hainay mianakavy mihitsy ilay formule ny hoe diso be zany. Izany hoe raha mbola tsy miteny izany dada dia marina izany izay ilay resaka eo. Raha mbola tsy miteny dada dia mama no misolo vavandreo mivady dia hevitra an'izy roa izany izay. Tadidiko tsara tsy loha-bava dadanay fa tena ny tanondroka tsy nahateny rehefa nilazanay an'ilay programa satria izy moa no nilazanay voalohany hoe nahazo opportunité andeha hianatra any Norvezy za efa lasa ny dossier dia tena faly be izy hoe wow tena faly be za zanako izy nilazako voalohany eny an-dalana ody any an-trano izany no mitelefônina anazy tamin'ny voalohany dia tena faly izy dia tena nitanondroka indray izany izy rehefa naheno hoe bevoka indray za dia mamanay moa no nandray fitenenana tamin'io hoe aza matahotra anao fa Andriamanitra anie no efa mandamina an'io zahay mivady eto hanampy ny vadinao amin'ny fitezanao fa aza matahotra. Dia nankiniko tamin'ny mamanay sy dadanay sy ny rain-janako izay nandresy lahatra anahy moa izany ny finoko hoe entre de bonne main ihany ny zanako na dia andeha aza. Janvier 2020 io 18 février 2020 nody mandry dadanay. Bevoka 3 volana zany raha desambra no nieritreretina na bevoka anahy zany ilay raiko tena niankinako tanteraka izy no tena inoko zany fa tena aigerehany zany hoe izy 3 no niaraka nanaiky fa dadanay ny tena natokisako indrindra no natsony Jesosy tampoka 5 taona dadanay salama tsara mirijarija ny alanay teo janvier fa andeha hiverina any amin'ny salta zahay andeha hianatra 2 volana monja taorinan'izay nody mandry niditra hopitaly 3 andro fotsiny izy dia nivoaka ny hopitaly fa nieritreretina hoe tazovony ny nahazo anazy dia nanao traitement tazovony 3 andro taorinan'io isaorana an Jesosy nangataka asa sy fampaherezana 3 andro tany an-trano izy vita ny asa 3 andro tsy nisokatra intsony ny vavan'ny dadanay izay vao nanapa-kevitra niala avy any Fianaratsoa anaty tomobile eo amin'ny stationnement
andeha ho any Majunga fa tena efa marary mafy dada no mandray antso an telefônina, tsy mba teny fampiononana ny voaraiko tamin'izay tsy mba ny reniko sy ny ray tapo amiko kory ny antso anahy voalohany satria fantatra an'zareo fa bevoka telo volana tena nijaly bevoka za le mandoa tsy akijanona anatin'ny telo volana reny ary ny drama ray andro mialohan'ny tena nahafatesany dadanay dia efa nalaza be tao Majunga, nalaza be tamin'ny réseaux sociaux, efa niantso any olona marobe hoe mamangy amin'ny fahoriana fa maty dadanareo, nefa mbola tsy maty dadanay tamin'io andro ray voalohany io fa dans le coma, nentina tany amin'ny hôpitaly be ny Androva tany amin'ny Majunga. Dia imagineo amin'izany ny fikorontanany saiko sy ny hormonako any amin'ny Fianaratsoa, ny olona no miantso anaka par erreur hoe mamangy amin'ny fahoriana satria neverin'olona fa efa maty izy tamin'io fa ny ampitson'io vao tena maty ary nay anoko an'izany fahafatesana zany dia iray amin'ny kozainay tezitra mafy satria ny fatin'ny dadanay koa dia tena nanehoana Andriamanitra mibaribary mihitsy fa ny fandroritany devoly sy Andriamanitra ny momba ny dadanay satria tsy afeniko mbola maro ny fianakavianay no matoky ny fitsaboana ara-drazana sy ny fitsaboan'ny silamo dia ny fandrirotra tamin'izay hoe efa vita izay ny asa sy fampahirezana 3 andro nataonareo tsy sitrana izy aleo zahay koa hitsabo anazy amin'ny alalan'ny fivavahan-drazana sy ny finoana silamo satria tsy naombony anareo kristianina. Dia tena niantso sekory tamin'ny fiangonana sy mipastera mihitsy ny mamanay sy ny zandrinay tamin'io ary izay no isan'ny antony tsy maintsy niantsonana kanody tany Majunga hoe mila mody ianao fa tady roritiny reto olona reto dadanareo rehefa tsy afaka miteny tsony. Dia za moa nanamafy foana hoe raha afaka niteny io dadanay io tsy mbola nitondra anay tany amin'ny sampy sy izany fondy izany io tamin'ny fahavelony tsy amin'izao izy tsy afaka miteny izao no entinareo any amin'ny toerana tsy ary nandehanana fa avelao izy na dia tsy sitrana ara-nofo aza tamin'ny asa sy fampahirezana 3 andro hitoetra amin'izay efa ninony hatramin'izay fa izay sitrapon'Andriamanitra aminy no aoka ho tanteraka. Dia kozainay tezitra no miantso anaka amin'ny telefônina hoe zao maty izy raha navelanareo ny tsabonay tany izy tsy maty. Zany tompoko ny fomba nahenoko ny fahalasany dadanay voalohany. Avy dia nivonoko ny telefônina, tsy nahateny tsy nahatomany tsy nahetsika ny rain-janako tamin'izay fotoana izay sendra nivoaka kely n'ilay efitrano fiandrasana teo amin'ny stationnement tsy teo akaiko kokory izy dia tena paralysé ara-bakitera tsy nisy zavatra niteneniko intsony fa nivonoko ny telefôninako dia rehefa niverina avy any moa izy hoe avy dia efa korokoropaka andao amin'izay hiditra any anaty tomobilina fa andeha neveriko fa efa nisy ny antso anazy koa izany tany dia tsy nisy niteny zahay roa tao anaty tomobilina lasa andeha hamonjy fahoriana any Mahajanga. Ilay fahagagana sy herin'Andriamanitra zany tsy teolojia ny voninahitra mipatrapatraka nahazo herintaona bonus araka ny lazaiko omaly fotsiny fa andalovana fahoriana sy fizahan-toetra mahamay hijeren'Andriamanitra hoe atraiza ny finoanao. Aranao rapitsondray ny hizarako aminao hoe ahoana indray ny nampiasan'Andriamanitra n'io fahoriana io ho lasa hery dynamisy vao maika nahatonga nany joro ka nandeha nanoen'ilay fianarako tany ivelany enim-bolana sy 2 taona taorianan'ilay nahafatesana.